Eksodosy toko 4:20. Ny namonona fanatitra hanamafina ny fanekena sy ny nahitany Mosesy mba amin'ny loholon'ny Israely an'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'i Mosesy: miakara ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely, ka miankohofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah. Dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenen'ny Israely 12. Ary ny zatovo tamin'ny Israely ny rainy, dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono vato-trombolà atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalain'i Mosesy ny atsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny atsasaky ny rà kosa natompony teo amin'ny alitara. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona: izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natompony tamin'ny olona. Dia hoy izy: indro ny ran'ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Dia nahita an'Andriamanitry ny Israely izy, koa ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganohan'ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan'ny lanitra ny famirapirany, ary tsy naninjitra ny tanany tamin'ireo lehiben'ny zanak'Israely izy. Dia nahita an'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: miakara eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako hampianarina azy. Dia niainga Mosesy sy Josoa mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny olona: miandrasana eto mandra-piverina eto aminareo, ary indro Arona sy Hora dia eto aminareo. Ko raha misy olona manana ady, oka keo amin'izy 2 lahy izy. Dia niakatra tao an-tendrombohitra Mosesy, ary ny rahona nanarina ny tendrombohitra, ary ny voninahitry Jehovah nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay, ary ny rahona nanarina azy henemana. Dia niantso an'i Mosesy tamin'ny andro 7 teo afovoan'ny rahona izy, ary ny fijery ny voninahitry Jehovah teo an-tapitendrombohitra dia tahaka ny afo mandevona teo mason'ny zanak'Israely. Dia niditra tao afovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao an-tendrombohitra, ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 40 andro sy 40 alina Mosesy.